misaotra an'Andriamanitra lehibentsika riavana raha mbola nivorindray eto amin'izao toerana izao. Maro ny olona no mitady fa tsy mahita intsony, ary maro koa no miantsoantso fa dia tsy mandre azy Andriamanitra satria be loatra ny fahotan'ny zanak'olombelona. Zasy ianao dia mbola anto mifana masina matotongeto, ary araka ny teny soratra masina fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nato izao atsika. Iondrika hivavaka alohantsika araka ny teny soratra masina hoe raha vory ny zanak'Andriamanitra dia mba eo koa Satana. Hivavaka itsika. Misaotra indrindra Jehovah Andriamanitra ray tsara sady masina indrindra, tsy mitsahatra ny saina sy ny fo amampanahinay, tera sy mankalaza anao. Tsy misy Andriamanitra tahaka anao. Ianao ilay Andriamanitra ambony ny Andriamanitra rehetrarehetra, tompony hery sy ny fahefana, tompony teny farany ihany koa amin'ny fiainanay. Manondrika ny lohanay eto am-pitsanganana izahay tera sy mankalaza anao. Velarinao ny lanitra dia nataonao seza fiandriananao, ary ny tany dia zany no fitoera tongotrao. Ary misaotra anao zay fa ny fanamasinao no nitaonanay ho tonga soamatsara eto amin'izao toeram-piangonana izao. Ny fotoana tahaka an'izao Tompo no hanovozanay hery, andrenesanay koa ny teninao. Ilainay zany Jesosy ankehitriny, satria zany teninao zany ihany no tsy mba mamitaka. Aina ho an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofinay rehetrarehetra. Dia voly Satana nefa tsy faly manoloana an'izany fandrenesanay ny teninao zany, satria rehefa mandre ny teninao zay dia misy fahafahana any anatina ihany. Ary matahotra izy sao voavonjy izahay, ka miezaka mandrakariva izy manelingelona ny fiaraha-mivavaka tahaka an'izao. Zay koa nefa Tompo tsy lavolefina mihitsy, fa hijoro hatrany zay anatanteraka ny teninao hoe toeriny dia voly dia andositra nareo izy. Araka ny teninao koa sy ny fahefana zay menao, hoy ianao hoe zay mino dia ny asa tokony ataony koa, ary ianao asa lehibe noho izany aiza izy satria izao makany amiray. Ho ankehitriny Tompo niza mino ny anaranao, na mpiandry na mpiomana na mpitandrina na hiraka, eny fa nylaika rehetra Tompo zay mino ny anaranao dia anangana ny tanany akavanana izy eto amin'izao toerana izao, andidi ny fanaratsy rehetrarehetra eto amin'ity toerana ity, satria Satana sy ny firongony dia manao zay ho hafa mihitsy mba handavona anay. Ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy mazaka avy Nazareta. Tsy manam-pahefana fa torana amin'ny rany Jesosy avy Nazareta, ny asany kalanosy ny vazima, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, ny asana mpamosavy rehetrarehetra, levona tsy manana anjara, tsy manana fahefana eto amin'izao toeran'izao. Jesosy fanay masinao no angatahnay, hitarika anay ho amin'ny marina mandrakariva. Tsy fantatra ingena zay tokony atao ary raha tsy eo hery ny fanay masinao mitarika anay isan'andro isan'ora. Mankasitraka Tompo satria mbola tsy nanary anay ianao, mbola tsy nanadino anay mandrakariva, mbola tongeto ianao ampahery anay amin'izao andro mahaory zao mihitsy ny Tompo, zao mihitsy ny ilainay mivavaka ilana ny teninao. Mankasitraka Tompo Andriamanitra tsara indrindra manony zany vavaka zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manjaka avy Nazareta izahay. Misaotra Jehovah Andriamanitra ray eo. Amen. Tompo mba tia na amina ny olona ka ny ora ka ny orandoata. Ampombainy tenao, ampombainy angatao mihitsy Jesosy ny fanahina hoe rao, ny fanahina hoe amina izay mitalao, amina amina izay mitalao, mba vokeso hoe mba vokeso zavatsoa ny mangeta entana aoe mba vokeso zavatsoa ny mangeta entana. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibentsika satria fantaritsika fa eo amin'ny toerana rehetra zay tsotsika azy dia eo no hamalina atsika sy hitahina atsika. Eto Jesosy Kristy ankehitriny andeha hanangana ny tanantsika kavanantsika hiaraka amin'ny voninahitra azy, manao hoe voninahitra any eo an'Andriamanitra irery any. Alleluia! Masina, masina, masina Jehovah tompony maro
enky mivonina ny tany rehetra. Amen. Dia mbola hoampitomboana amintsika mandrakariva ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny salamo anoizatsika ny fideranan'Andriamanitra dia ny salamo voalohany. Salamo voalohany satria voalohany taona ihany koa zao salamo voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Vita izany dia ny hira faraiky amin'ny 700 iredontsika mafy mihitsy ny hoe Jesosy mpanjaka malaza no tompo mpanjakanay. Ny andininy voalohany any no ataontsika vitsy zany dia mivavaka isika zay vao mipetraka ianareo. Ny salamo voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo iarahantsika mamaky mafy zany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe sambatra ny olona zay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahany mpanihiratsira, fa ny lalàn'i Jehova ny sitrany, eny lalàny no saintsainy ny andro aman'alina. Dia tahaka ny azo amboleny eo amoron'ny rano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavrary avokoa. Amen. Raika amin'ny 700 rahantsika tehaka zany Jesosy mpanjaka malaza ataovy amin'ny fonao rehetra mihitsy satria tsy misy mpanjaka malaza tahaka an'izany Jesosy Kristy tompony hery sy ny fahefana izany. Dia rahantsika mety Jesosy mpanjaka malaza no tompo mpanjakanay, tompo mpanjakanay mahery sy tsara indra ka izy no arona mendrika ankalaza nano ny heriny eratany sy lanetrako amin'ny amanda zany retompo mpanjaka erio miaino avy manaiky toko izay fa tompony hery etreanao ka tsy misy mihitsy toanao atsy-tratry ny saina herinao ny fiderana zay entinay raisoraisore ny aja tolotroana oety raisoraiso iza. Iondrika iresaka amin'Andriamanitra tsika ry havana, idera sy ankalaza azy noho ny famindram-pony lehibe amintsika. Ivavaka itsika. Ndreto izay Jehovah Andriamanitra rainay tsara sady masina indrindra, mbola tsy mitsahatra ny misaotra sy midera, mankalaza ary manome voninahitra ny aranao satria velonay natrapa aminjeny izahay fa tsy matitratra ny nenina. Ary rehefa mandalondalo eny amin'ny hôpitaly eny na mahita olona marary zay dia tsaronay mihitsy fa vidina lafoka na dia io miaina io fotsiny amin'ny orina ary na zany rivotra iainany zany raha dia vidinay lafo. Indrindra moa rehefa tafasaraka aminao zay tena tsy misy fiainana ny fiainanay, tsaronay banga tompo, tena banga mihitsy ny fiainanay. Fa na dia ratsy mpiodina ary nefa izahay dia ianao tsy niala taminay mihitsy. Nandritra ny herinandro iny dia mbola niaro anay mandrakariva ianao, na ny voninahitra mandrakariva ianao, ka tsy mety ny fonay raha tsy midera sy mankalaza anao. Tsy misy Andriamanitra tahaka anao. Ny salamo no miteny fa ny adala no manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra. Fa zay mahita sy mahalala, misaotra anao fa tsy fahendrenana fahalalànay zany, fa ny fanahy masinao no napahiratra amin'ny masonay jamba, nahitanay fa misy zao Andriamanitra velona izao, mpamaly vavaka ho an'izay rehetra mazoto mitady azy, ary mitasy manambina zay rehetra makatony didiny ihany koa. Reto izahay vory miangona eto ankehitriny, idera sy ankalaza anome voninahitry ny aranao. Jehovah Andriamanitra ray eo, tsy mahay tahaka ny foanao ny anjely zay. Voalaza ny soratra masina fa ny anjely rehefa mideranao dia mitalakotrokotroka tahaka ny varatra ary mirondrona tahaka ny ranobe. Tsotsotra ihany ny mba fahaizany mideranao raisy fa tena vokatry ny fony rehetra manao hoe masina Jehovah tompony maro, enky mivonina ny tany rehetra. Amen. Ampetraka ny fiangonana 500 sy 500
no ataontsika ry tompo ny tany maina rehefa mirana zany ianao a afaka sady mikipy mihitsy ianao mangataka amin'ny tompo hoe ny tany maina ny toerako tompo a midina rery andonaina satria ny tenin'Andriamanitra dia haina ho an'izay mahazo azy fahasalamana ao an'ny nofony rehetrarehetra andininy a voalohany a sy faharoa ihany no ataontsika Ritumpo ni tani maina no itoeraku midina reria donaina uawanatiku sialu kamar cilasanu anggatai Fayerimu nina sasianava Ritumpo nitani mai no itoeraku midina reandunai uawanatiku sialuka no angataiku fayerimu nina sasianava tonga amin'ny fotoana zay andrenesana sady a ny sitrapon'Andriamanitra sady a toriteny a isika tahaka ny fanao amin'ny radio moa satria fankalazana ny fahadimy taona ny radio fio tazatsoa ny androandroany dia tahaka ny faheninareo amin'ny langy andevoly a dia matetika misy roa na telo zay a no mifarimbona rehefa mitoriteny a na manatanteraka n'izany fampitana ny afatr'Andriamanitra zany ko satria moa eto ny rahalahiko rahalanjato a randremampiadana dia asaina izy hitsangana ihany koa dia anatanteraka n'izany asa fitoriana miaraka zany a izay miralana dia fohifohy ihany ary na dia fohifohy ihany ary raha fotoana ahafahana manatanteraka an'izany satria raha adiny ray zany ao amin'ny radio a etsika mety tsy afaka hanatanteraka an'izany noho ny amin'ny fotoana izay tsy maintsy a hifandaminantsika tsiraray afaka dia asaina ianao a rahalanjato randremampiadana dia anatanteraka an'izay asa fitoriana zay aona moa zany no anatanterana azy ity ve midiny etsy le micro sa aona fatao ay etsena ianao etsy ambany etsy eny are lao ary ny tenin'Andriamanitra io ny rahalanjato randremampiadana azy io teka aloha ny rahalanjato randremampiadana ho an'izay tsy nahita azy isan'andro io a dia rentsika foana ao amin'ny onjam-peo ao tena mikaroka an'izay ampasoa ny fanahintsika tsiraray avy androany dia anatrika amin'ny vatana an'izany tsika ny vavaka mafy mihitsy atany an-trano mba hafeny fotoana eto ao anatin'ny 20 na 30 minutes raha lavandrindra engany e Jesosy mba hamaly vavaka androany a ka mba ho voafy ao anatin'ny 30 minutes izany a ny amin'ity androany ity ny asan'ny apôstôly a toko faharoa no andeha akatsika an'izany tenin'Andriamanitra izany ny asan'ny apôstôly toko faharoa dia tonga dia avy hatrany dia ny andinina faharaiky amby roapolo a dia avy eo a ny asan'ny apôstôly toko fahaefatra ny andinina faharoa ambin'ny folo a zay no akatsika ny fampahirezana sy ny fizarana amin'ity androany ity rehefa tapitra mahita ny fiangonana rehefa tsisy baiboly mikasosoka antsony a dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zany a toko fahaefatra andininy faharoa ambin'ny folo manao hoe ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra ny menan'ny olona izay azotsika famonjena andininy toko fahadimy indray a zafady toko faharoa zafady a toko faharoa dia andininy faraiky amby roapolo toko faharoa andininy faraiky amby roapolo ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa zany manao hoe ary nazovo no iantso ny anaran'i Jehova dia ovonjena amen ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen ray andro a dia tangorona be ny olona teo amin'ny arian'ny 25 teo manjaka ray teo za hidina hividy piesina moto zay
de gaga hoe inona ary mahatonga an'ireto olona mitangorona be eo amin'ny gazety reto ary nitangoronana be mihitsy izy tamin'izany a mila tsisy andehanan'ny bus a 157 sy ny mitariny tsony a andraisana vahoaka andraisana olona teo de mba liana koa mijery hoe inona ary mampitangorona ny olona eo amin'izany toerana zany de mba nisisika ihany koa nijery tamin'izany saiko telo taona lasa nga izy zay ary efa nanatona akaikikaiky ary havana de zao ny zavatra hitako lohateny amin'ny gazety anankiray ngeza be zay mino fa misy nahita taminareo de zao ny vakin'le teny tao hoe voasambotra raha Jesosy mino fa natsiaro an'izany ny akamaroantsika tamintsika tsy haiko raha lanjato randriamampiadana raha natsiaro an'izany lohateny zany fa tamin'izany a de le anarana hoe Jesosy a de tsy mba natao minuscule tsaroko mihitsy gazetiko gazety io fa za tena natsiaro azy maintsy matoa sahako miteny eto nataony mangamanga zay a de nataony majuscule ray manontolo le hoe Jesosy io le Jesosy io anefa voalaza fa anarana dahalo izy io tsy haiko nampanendaka nampangalatra fa satria ny mpanao dokam-barotra na ny mpanao gazety na ny mpanao radio te hisarika olona ianjifa ny zavatra amidiny de anyfantany hoe raha ity anarany ity no aseho a de ho maro ny olona ho voasarika ny amin'izany a anarana izany ka de tsy ny salasala mihitsy izy nametraka an'izany anarany zany teny hoe voasambotra raha Jesosy akamaroany olona teo anilako teo akavisy akavanana raha lanjato a sy ry havana malala mandre de saika nome daholy nampime azy zany nampime azy le hoe raha Jesosy ny voasambotra hoe raha Jesosy ny anaran'le olona de nome izy rehetrarehetra fa za kosa rehefa nitsangana nyjoro teo de sady nanganoano a no nalahelo tany anatiko tany de ozy izy hoe ay ve anarana mampime ve kay zany le Jesosy amin'ny olona ary azo ampitahana amin'ny anaran'jiolahy sy anarana mpangalatra ka de apetaka somatsara tahaka an'izao a amin'ny gazety a sy any ainao manjery zao azadiny ry havana fa reo mpino silamo tamin'ny fotoanandro nampasarotiny azy nanevatevana ny anarany zao mahomety zany na tonga azy niditra tao amin'ny ainao manjery raika nitifitra ny olona tao nila zany tamin'izany hoe ny anarany Andriamanitray a de tsy azo atao tahaka an'izao ataonareo zao fa karazana blasphème zany fa ny atsika kristianina kosa de tsy mba tahaka izany fa de nomeza ny olona rehefa nahita zany za ry havana tsy nome fa nivoaka tao anaty olona de rehefa nivoaka tao anaty olona raha lanjato a de sady niondrika ny tomany hoe raha mba fantatry reto olona ireto mo fa io anarany Jesosy Kristy io a no nahatoy izao ny fiainako sy nahatoy izao ny fiainanao tsy ohatr' zao ary tsy hitanareo tahaka an'izao a raha tsy nisy an'izany anarana mahery zany efa nijoroko vavimbelona taminareo tamin'ny radio fa tsy etsina lalana raha tao amin'ny foa vokatry ny asana kalanoro sy finanana zavatra maro samihafa zany navoa efa navoaka amin'ny poliklinika fotsiny afa tsisy hevitra intsony efa niraviravo tanany zay mianakavy efa lany vola amin'ny karena very hevitra teo ambony sezany alaina no tonga mpitoro ny filazantsara ny laza tamiko sy taminay hoe raha manaiky ianareo andray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana afaka anova ny fiainanareo a Jesosy Kristy tompo raha za sy ny ankonako tena nankala FPVM zay satria zany pasteur ndre natoandro zany de mpanao mazinina lalànay azy fa endry be le mpiandry ka tsy nilaza na ara-piangonana ary tsy nanona fa ratsy zany de tonga de dehors a malalaka ny varavarana mivoafa tsy mety aminareo atao aminay fa endry izy ka tsy ny anara-piangonana no nyteneniny fa ny anarany izy ny nambarany ny anarany Jesosy Kristy tompo rehefa nitoriny zany ry havana nandritry ny ray andro roa andro a na andresy lahatra ny mpiandry nanomboka amin'izay ny asa de ho fidimpitiniko satria sao de lava be fa amin'ny fotoanandro raha misy ny fotoana hijoro vavimbelona aminareo ny amin'izany a fa fito andro farany amin'izay raha lanjato a sy ry vahoaka nametraha-tanana tamin'izay de ozy le mpiandry amin'ny anaran'i Jesosy avany Nazareta voanaja ny kalanosy ny vazimba rehetrarehetra nietsika amin'izay de voly tato anatiko ary niteny albadira sbasasa de miolana amin'izay ny tendako de ozy le de ozy aho rehefa hitako teo mamanay mama maty aho afa avonjeo fa marary be ny tendako fa olana ty asany de voly satria miolana manao ohatran'izao de mivadika bibla fa mama maty aho fa avonjeo a de ozy le mpiandro hoe aza mama anao tsona fa Jesosy ay veo a reko any le mpiandro ny teny hoe Jesosy fa rehefa nanonona an'izay izy hoe Jesosy atsona nanomboka ny andro Jesosy a lahady tahaka an'izao ariva tamin'ny roa miantso Jesosy
tonga de abypadira amin'ny 2 arivo, amin'ny 3, amin'ny 4, amin'ny 5, amin'ny 4, amin'ny 7, amin'ny 8 alina, mbola tsy natonona so akory aho anatiny, mbola tsy avelan'ny Losifera amin'ny tenany zany anarana Jesosy zany ah. Zany nefa raha lanjato tamin'izay tany amin'ny LTILRB anarana nampome anay zany, anarana tsy nirarahinay zany, ny averinay mitovy amin'izao anarany Rakototsy Rasoa zao zany anarany zany. Fa rehefa mbiakolitra amin'ny fahoriana sy ny asan-devolony na lalako hoe tsy mitovy amin'ny anaran'ny olona rehetra zany anarana mahery zany. Tamin'izany amin'ny 10 alina mbola mpiandry 30 manjaka raha isorako raha eto ianareo. Niasa tamiko atsoy Jesosy tsy haiko miantso an'izany anarana teneninareo zany. Fa raha vao miteny fotsiny hoe je dia ozy le Satana hoe tsy manaiky tsy miteny an'izany lahy. Manginy fa tsy zakanay zany. Ay zany le diavoly atao anatiko tsy mety hiteny an'izany anarana zany satria anarana maninona le izy? Mahery. Anarana mahavonjy. Anarana tsy misy tahaka an'izany. Paikany amin'ny 2:12 aho vao miteny hoe tsisy letsy tsisy an'izany. Mihetsika ndray ny diavoly ao anaty. Toy ihany ny asa, tsy fantatry ny hoe tamin'ny firy efa manomboka fa dorana ny ody rehetrarehetra, reraka vao nahateny farany hoe vitany sy farany daraboka amin'izay atao anatin'izay. Ny daraboka Losifera vao naheno ny anarany Jesosy Kristy Tompo. Ko nahoana moa ny anaran'i Jesosy no atao tevatevaina tahaka an'izany? Nahoana raha nanjato ny anaran'i Jesosy nanavitra na toy izao tsy androko mihitsy nitoriana aminareo androany. Tena tsy androko mihitsy ny joroneto. Ore olona ny anaran'i Jesosy Kristy zany ane ka masiny mahery ane zany. Tsy haiko aloha ianao mipetraka hoe inona no natoy izao anao teo ambony sezy fa raha zasy ny ankonako dia zany anaran'izany navonjy anay. Ary ianao iza navonjy anao izy? Jesosy. Ko nahoana manao atsika nampanao atsika na dia hoe nanao fangalam-pero ny Petera sy Jesosy dia hoe hitako dia efa maninona ny hita dia satria misy trobaka hono ny tanan'i Jesosy. Amin'ny olona dia atsika na mampimeny lavaka teo amin'ny tanan'i Jesosy. Fa ho amin'ny pasteur José sy ny ankonany raha tsy lavaka ny tanan'iny lehilahy iny tsy tahaka izao izay mianakavy. Na io raha lanjato hitanao io ary. Tsy tahaka izao ny fiainantsika. Ny FPVM dia miorina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tsy aky salasalana mihitsy ny tenenana an'izany. Tsy misy fikambanana miafina mahazo miaraka amin'izany FPVM izany. Tsy misy anarana Losifera sy devoly mahazo miaraka amin'izany. Raha mbola izay koa ny pasteur dia joratra amin'ny farany natapahana raha ny tendanay. Tsy ala amin'ny Jesosy isika fa zany irery ihany no anarana mahavonjy. Voalaza mihitsy zany teo amin'ny asan'ny apôstôly fa tsy misy anarana hafa azahoana famonjena hafa-tsy ny anarany Jesosy Kristy. Raha lanjato randremam-piadana. Raha somary verenana ny tantara pasteur sy ny soratra masina, ny tena hevitra ny teny hoe Jesosy dia ahoana tsara moa? Jehova no mpamonjy. Zany hoe hitan'Andriamanitra ny zanak'olombelona tetỳ ambonin'ny tany fa niaina tao anatin'ny faharatsiana. Hitan'Andriamanitra ny zanak'olombelona tetỳ ambonin'ny tany fa nananao foana dia tonga ny zanak'Andriamanitra pasteur José Alain sy ny vahoakan'Andriamanitra rehetra zay eto amin'ny fiangonana. Mialatsiny moa fa zatra leo ny radio dia mitaditiny foana eto amin'ny radio Fitazantsoa dia nampidinina Jesosy ary tonga teto tany Jesosy lasa tonga nofo nanaiky nomboana nampijaliana ary loanatra amin'ny felatana araka ny tenenao teo pasteur José Alain nitondra famonjena ho aso anao ary zany anarana izany zany no mitondra famonjena ho atsika. Matoa anao tonga teto dia ny antony natongavanao teto dia ny fitoriana ny anaran'i Jesosy Kristy tonga natao tany amin'ny tokantranontsika tsararay avy tany. Raha somary miverina kely tsika pasteur amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo satria rehefa namaky ilay toko faefatra dia ohatra somary mitodika kely eto amin'ny toko fahatelo dia manomboka ery amin'ny 9:40 ery dia zao le vakin'ilay tenin'Andriamanitra eto amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo 9:40 ary ny anarany no nampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io no ny finoana ny anarany. Eny ny finoana izay azo amin'ny alalany no nahazahoana izy eo fanasitranana tsara eo masonareo rehetra izao. Za resy lahatra pasteur fa reto vahoakan'Andriamanitra tsiraray avy reto ny akamarony
ny antony netson'andriamanitra an'ireo a dia noho zay finoana ny anaran'i jesosy zay misy tamin'ireo be dehibe ny narary misy tamin'ireo be dehibe ny nanana olana misy tamin'ireo be dehibe ny efa verhevitra misy tamintsika ireo ny efa be dehibe ny namoy fo fa rehefa tonga ny tenin'andriamanitra tonga ny mpanompon'andriamanitra ny zara ny afatra tany amin'ny isa tokantrano ny zara ny afatra tamin'ny alalana ainao amanjery tahaka ny ohatra hoe ny radio fitazan-tsoa zay mihitsy no atao ao ary tena mifona aminao a fa zay rehefa mizara afatra tena tsy mitsitsitsitsy zany mihitsy ao tsy misy baikona hoe zao tsy maintsy toriana na zao tsy maintsy alefa fa ny anay zay baikony jesosy eo ihany no tsy maintsy zarainao anatin'izany onjam-peo zany dia anisan'ny fitaovana anankiray omen'andriamanitra hitoriana ny afatra mahitsy sy marina eo anatrehan'andriamanitra zany onjam-peo ny fiotazan-tsoa zany a paster Joselin tamin'itony fotoany tomo mbola tsy nisy ny onjam-peo fa tamin'izany fotoana zany nary jesosy nary jauna dia nitoriteny taiza tany anevitra ary jesosy no nitoriteny tahaka ny onjam-peo ihany ohatran'ny efa nisy ondy ihany tamin'izany ohatran'ny efa nisy radio ihany tamin'izany fotoana zany fa nahagaga dia zao niparitaka ny filazantsara paster Joselin ary nary Paoly apôstôly zay anisany teto amin'ity anisany tamin'ity asan'ny apôstôly ty ary dia tsy mba nahalala an'izany jesosy zany fa nahafantarany an' jesosy paster taloha dia ohatran'ny nahafantarany ataoka mialatsindra manona anarana toko-pivavana anankiray fahafantarany musulmane nisy fotoana ny eo na tamina musulmane dia mba miresaka izy tao anaty Facebook dia azavainy eo ny momba an' jesosy dia ianao raha tsy maharaka azy resiny lahatra ianao ao anatin'ny tsy haiko zay mety ho coran mety ananany fa nambarako tamin'ny tsotra fotsiny fa tsy tahaka an'izao a raha tsy noho io anaran'i jesosy io no namonjy anay tsy mpamina ny lehibe fotsiny araka ny fiheveranareo azy io fa andriamanitra velona mihitsy i jesosy io ary io no nanombo ny ainy io no nandatsaka ny rany io no nanolotra ny ainy teo ambony azo fijaliana ho famonjenay sy ho famonjenanao androany raha lasena bavy dia zao ny afatra mety misy olona ianao manaraka an'ity onjam-peo ty raha mbola mandeha amina hainao manjery zao zavatra zao mety misy olona ianao miainao amin'ny alalan'ny radio fiotazan-tsoa fa za te hanambara aminao ny marina dia ny marina ihany fa tsy misy anarana azahoana famonjena afa-tsy ny anaran'i jesosy kristy tompo rery ihany mety be dehibe ny fomba antikan'ny olona azy amin'ny teny hebreo amin'ny teny grika amin'ny teny maro samihafa fa jesosy ihany io jesosy ihany io tsy misy azahoana famonjena zany ary ianao ne matoa salama tsara ohatran'izao be dehibe araka ny tenen'ny ray aman-dreny teo ny any amin'ny hôpitaly be dehibe vidiana lafina ny oxygène na ninana ny zavatra iainan'ny olona fa ianao tongeto ianao afaka miaina somatsara marina fa tapina ny vavanao fa zao mbola afaka miaina somatsara ianao noho ny amin'i jesosy ny mbola mahavelona sy mahavelona anao fa raha sanatry ny vava raha lasena bavy riavana malala amin'ny tompo tapenana kely eo anatin'ny 10 minitra fotsiny atao hoe oxygène eto amin'ity tany ity fa miteny aminao fa miripaka daholo ny zanak'olombelona rehetra fa misaotra n'andriamanitra tsika paster Joselin fa noho ny amin'i jesosy kristy tompo sy noho ny amin'ny famirapon'andriamanitra rehetritsika mbola velona mbola midera n'andriamanitra ary mbola afaka manome voninahitra azy eto amin'ity tempolin'andriamanitra ity ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra tsika zao aiza moa tsy misy anarana hafa tsisy na anaran'iza na anaran'iza na ny reniny na ny dada na ny zokony tsy misy anarana hafa afa-tsy ny anarany jesosy kristy rery ihany zany fitoriana ny filazantsara zany ry havana tokony hamparitaka hatrany ambany vohatra rehetrarehetra any ny hainao amanjery tsy haiko haino vaky jery moa filaza azy zay moa nanisy an'izany haino vaky jery tsy dia haiko tsara le milaza azy no fitaovana anankiray mahomby indrindra amin'ny fitoriana ny filazantsara satria nahoana rehefa ny zavatra raina dia tsy misy dikany ary averimberinao matetika amina tele na amina onjam-peo dia ny afarany lasa ohatra misy dikany zany dia nisy mpiandry anankiray zay nanantona hoe paster mba esao mihitsy fa angamy za ty fisabitana dia nome anjery azy hoe fa iza raha nabavy no nyteny fa fisabitany ianao tsy laza ny anaran'le olona moa fa ianareo mome dia mahalala fa misy olona zay mitory eo amin'ny telefona manao hoe ianao io matoa ianao tsy mahita vatsy ny fisabitany ianao dia tamin'ny voalohany tsy nino izy aloha satria mpiandry tsy mariny zany fa rehefa nijery indroy intelo ny efatra jereny tokoa ny fiainana ohatrany tsy mandeha dia nanomboka naninona amin'izay izy ohatra nanomboka resy lahatra izy ohatra marina ihany lazain'ity olona ity zany tompoko ny fiaino hainao amanjery zany amin'ny olona ray afaka manova tsy kelikely ny subconscience anao
ka mampafantatra anao fa mety tiana zavatra tsy mety ary ny indro kely amin'ny 105.6 FM nefa dia mbola tsy mahavita mahiaka amin'ny Madagasikara. Marina sa tsy marina zany aloha e? Jerevonareo a, za mipetraka eo Sabotsy, eo zay no mipetraka eo Sabotsy sy namiana somary any anatina tambary any. Dia nisy taona ry havana nivarotra teo an-tsena teo Ralanjato dia nalefako radio antsika 105.6 io. Dia mangatsika be moa ao an-tsenao dia mivoaka tany ivelany somary nitanotanin'andro. Ka le izy io somary mikasosoka satria tsy dia mahazo eny aminay. Fa satria tiako le radio dia nifiko na nikasosoka ary. Dia rehefa nitanotanin'andro teo dia tsy hengotsony izay toy ihany tao. Fa rehefa nandeha le radio dia nisy ramatoa anankiray izay teo ambonina teo tonga mividy teo dia ozy izy hoe oa eo ary dadanitsantaka io izy meno liquidiby. Dia gaga be any hoe aizakory ny eny izay liquidiby eo a. Dia ny dia le nihira tao le hoe I am a prisoner, prisoner. Dia hoe zay nga dadanitsantaka mbola prisoner dia zay hoe ao aka tsy zangy eo any nandefa an'izany radio zany dia fa izy ary neto izy zarery nefa nyteo an-tsena. Laza ny azakazaka hoe fa inona ary mahazo an'ity radioko ity 105.6 ny teo a fa nahagaga fa nisy liquidiby dia zay hoe efa mitorina angamba Ralanjato amin'ny radio a fa nandefa liquidiby. Za mihitsy ny adretiko hoe andeha atsoka fa mitorina angamba le raha fa atao inona ty amin'ny 105.6 liquidiby ao anaty radio. Fa rehefa ela teo eny nieritreretra hoe fa maninona ary naninona kay ry havana le 105.6 ny tsindriana ondy hafa. Zany hoe nisy natanjaka noho izy nanindry an'le radio kelitsika. Tsika FVM reto moatra tsy nitsindrin'ny olona zany ndraindray dia ohatran'ny hitsakatra tsy maninona zany e. Raha ny olona ny tsy tiantsika eny tsy olona zany e, sa ahoana izy nareo? Fa raha Jesosy ny tsy tiantsika zay ny tena zava-dozy. Misy fitenenana hoe alao alan'andriana toy izay alam-bahoaka ho an'izao tontolo izao zany. Fa za miteny anareo fa alao alam-bahoaka toy izay alan'i Jesosy Kristy Tompo. Tsisy fiainanareo vao ivelany Jesosy Kristy Tompo. Mila manao ezaka goavana ny FPVM mba hanitarana izao onjam-peo antsika izao. Tena iray ina iray foa mampana mihitsy. Farafahakeliny tena sy contre parenthèse mihitsy hoe farafahakeliny mba io radio ananantsika io aloha mba hatanjana ny émetteur mba mahazo ny hatrany ambanivohitra ray manontolo hatrany lavitra rehetrarehetra any. Fa ny tena mba faniriana dia mba hisy ihany koa orinao Ralanjato ny atao hoe RTF. Inariny atao RTF raha inareo? Radio télévision any atsika tsy fiainana koa amin'izay fa radio télévision fiotazan-tsoa. Zany mba faniritsika tsirairay avy. Nareo ve tsy mba maniry an'izany? Mba misy télévision amin'izay mba hahafahana mitory. Satria ny mpanompony izao tontolo izao raha mitory zavatra tsy araka ny tokony ho izy maresy lahatra olona. RTVF na hitsiny Ralanjato tsy RTF fa ataontsika hoe RTVF ny anarany asitehaka raha tianareo isy RTVF atao am-piahona. Zany ny tanjona goavana indrindra ao amin'ny tanjona tokony ataontsika. Fa io aina aman-jery tena ilaina amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Koa satria efa lasa dia lasa ny fotoana ameko teny faraparany ianao Ralanjato fa tsy ampy aliadiny ray. Amarana anazy fotsiny dia zao hoe saorana ny tompo izay rehetra afatra nampitainy teo a. Ny hainao manjery dia anisan'ny fitaovana mahomby indrindra araka nefa nitenen'ny pasteur José Alain teo. Ary za tena te hapirisika antsika vahoaka an'Andriamanitra fa ataovy izay azon'ny tananao atao. Aty amin'ny Romanina azafady vetivety kely fotsiny Koritianina voalohany fa tsy Romanina azafady. Koritianina faharoa azafady toko fasivy dia ny andininy fahenina zao le vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no lazaiko izay mamafy kely dia kely no jinjainy, fa izay mamafy be dia be kosa no jinjainy. Aoka ny olona rehetra samy anao araka zay ininy fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa ny manao amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Inona le zavatra tianao ampitaina ato anatin'izao afatra sy fanentanana ho antsika tsiraray avy izao. Ny onjam-peon'ny fiotazan-tsoa dia sady aladiny radio androany no fankalazana ihany koa zany atao hoe fanombohana angambany
ny fankalazana ny fahadimy taonany zany onjam-peotsika zany efa 5 taonany raha de fitazantsoa zay no atao hoe efa nandeha efa renao tany anatin'ny tokantrano tany tsy fantatro moa nananahoana ny impact an'le izy a tamin'ny fiainanao nananahoana fa ianao mahafantatra hoe nitondra soa tokoa ve ity radio fiotazantsoa ty efa nisy resaka be teto tao anatin'ny fidirana voalohany hoe asiana boaty kely ao de anaterantsika ny sosikevitra rehetrarehetra ahafahana manatsara ny zany onjam-peo ny fiotazantsoa zany a satria tena tiatsika de hoe voatory aingana ny filazantsara ho lasa lavitra zao radio fiotazantsoa zao a ho fanaparianany zany tenin'Andriamanitra izany aingana de aingana de aingana mba hatonga aingana an' Jesosy eny amin'irao lanitra fa raha izy zavatra hitan'ny masontsika zao anie tsy misy zavatra azo antenainy eto amin'ity tany ty fandalovana no eto ny dikany zany de zao hoe atao aingana maximum mihitsy na farany zay vita mihitsy a no ahafahana manaparitaka an'izany filazantsara izany a mba hatonga aingana an' Jesosy a eny amin'ny rahoany lanitra zay mamafy kely ny soratra masina de kely no jinjainy ary zay mamafy be kosa de eny be no jinjainy tsy teren'Andriamanitra nefa ianao fa ny zavatra takian'Andriamanitra aminao de tsotra ihany hoe zay tena vokatry ny fonao zay tena inin'ny fonao mihitsy no tian'Andriamanitra entina ifanohanana amin'izao asan'Andriamanitra izao ndray mandeha any amin'ny Exodus 7:10 any a de manomboka amin'ny 9:10 rehefa niady tamin'ny Amalekita ny zanak'Israely de nisy fotoana Mosesy manandra-tanana ohatran'izao ka rehefa manandra-tanana Mosesy a de manina ny zanak'Israely mandresy ny zanak'Israely fa rehefa reraka Mosesy ka midina ny tanany de manina ny zanak'Israely resy ny zanak'Israely de farany Arona sy Hora nahita hevitra de naka vato anankiroa ny petrahany de natao ninona amin'izay ny tanany Mosesy tohanany teo foana amin'izay ny tanany Mosesy mandra-pariva ny andro tsy nidina ntsony ny tanan'izy amin'ny rahalahy tonga ny fandresena ho an'ny zanak'Israely Joshua manao ny ataony ny asan'ny rahanan Joshua de miditra any anaty vahoaka rehetrarehetra any manao ny asa mandripaka ny fahavalo fa i Mosesy kosa de mitondra mbavaka sy nanao ny asa rehetrarehetra taty alavitra taty fa zao ny zavatra nafinaritra rehefa ny fanohan'ireo rehefa ny fanohana rehefa nandray atanan'ireo ary indrindraindrindra rehefa nitohanany Arona sy Hora ohatran'izao ny tanan'ny Mosesy de nitondra fandresena ho an'ny zanak'Israely androany zany ny afatra tiana ho ampitaina amiko sy aminao de tsotra ihany ny afatr'Andriamanitra andaontsika hifanohana andaontsika hifanohana amin'ity onjam-peo ty andaontsika hifanohana amin'izay mety ho vision lavitra rehetrarehetra eritreretin'ny fiangonana mba ahafahana mitory filazantsara za tena manetana mihitsy na ny synody io na ny inona io na ninona de tokony mandray anjara avy hatrany mihitsy ny any amin'ny faritra rehetrarehetra any a mba ahafahana manaparitaka aingana an'izao onjam-peo zao a mba hatonga antsika ho voavonjy a amin'izao fiazakazahana amin'ny asan'Andriamanitra izao fantaro zany zay tena ho ataonao androany a zay tena ny anatin'ny fonao tsy ferana ihany keo raha fitaovana ane ny vokatry ny fonao hoe miazakazaha manantonao inona ny mety aminareo de atorina ianao hoe reto avy ny zavatra ilainay a miazakazaka ianao atolotrao ny fitaovana de zany de voninahitr'Andriamanitra ne zany zavatra rehetrarehetra zany fiarah-miasa amin'Andriamanitra daholo zany ary za tena mampirisika anao mihitsy hoe ataovy mifamatotra amin'Andriamanitra ny fanananao ataovy mifamatotra amin'Andriamanitra io volanao io ataovy mifamatotra amin'ny asan'Andriamanitra io fa tsy ho ritra ny diloilo a ary tsy ho tapitra ny koba raha toka tena ataonao mifamatotra amin'Andriamanitra ny fiainanao a zany rehetrarehetra zany pasteur José a de ho voninahitr'Andriamanitra herery any a tapitra ny fotoanantsika teto amin'ny radio fiotazantsoa sisy fanolorana lera moa zany tao mamy lunette manotra ora ho anao sera tompoko asan'ny apôstôly toko faharoa andiny faraka amin'ny rapolo namaranako azy a mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary nazovo ny antso ny anaran'i Jehovah de maninona ozy izy nisy ny anahanareo tamin'le hoe Jesosy a de Jehovah ny mpamonjy Matthieu toko voalohany misy an'izany Matthieu toko voalohany andiny faraka amin'ny roapolo de misy manao hoe ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany atao hoe Jesosy de le Jesosy a misy ry ambany kely ry a misy tsy haiko petit 2 sa 3 kely izy io tsy de tazako tsara sa petit 5 de misy ry ambany ry hoe nidika ny teny hoe Jesosy de mira hoe Jehovah no mpamonjy eto zany de manome tokony ny tompo amin'ny andro farany ozy izy a nazovo ny antso ny anaran'ny tompo izy le tompo ozy izy Jesosy Kristy tompo a de ho vonjeny izy mba andramo hoe raha lasa ranabavy azafady dada sy neny
azy hoe ianao ambony sezy hoe avereny hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta, avereny hoe zany sambatra ianao raha mbola mahatonina an'izany, ohatrany hoe mora kely manonona an'izany anarany zany, fa ho avy ny fotoana hiantso an'izany olona fa tsy antso tsony, fa misy tenin'Andriamanitra mihitsy hoe arakaraky ny habeany eo am-po no hitenenany vavy, hitsiroko vavimbelona ianareo, anao asan'Andriamanitra zay indray mandeha dia atao anatina basy anankiray, dia rehefa nandeha mafy le basy satria ho taraiky taritsika fa tena mamizao lera vonjena, dia lasa nandeha mafy dia niampita lalam-by zay nisy 7 mianadahy zay sao tavalo tsy tadidiko anatiny tao, dia ny zava-nisy ary rehefa nahita an'le lalam-by le basy tonga dia nitsako frein, tonga dia niara nyrodina daholo zay tao amin'le taorinan'le basy, fa nahavariana ry havana misy olona tsy niantso ny anaran'i Jesosy tao fa i Mama Lenina no natsony tao anatiny tao, tena marina zany, variana be hoe oralahy inao ve dia ka tampoka be iny ny pastera tao izy ay ve zany nitampoka ny tena lalàna ny maha-kristianina za zao raha hitanareo dia ohatrany hoe tena iny masina indrindra ngamba fa tsy hainareo zay any an-trano any fa mitampoka, za tsy miteny andra mitsana nge nitomboky ny eo akaikinao hoe tsy hiteny an'izany fa amin'ny zavatra tampoka ohatran'izany no ahalalana hoe tena kristianina io olona io, misy raha zay teny hitosy teny aina be zay, fa zany tao amin'ny bisy nitsahan'ny olona dia zao no nataony hoe rahalahy ô azafady fa nitongotro aho tavelo ambany tongotra ao fa mba hisory azafady, satria fa nandray an' Jesosy izy tsy fa zany nefa olona lava be zany rahalahy zany le olona nitsika kelikely azo ningaina mihitsy nitongotro ty ao mbany tongotra lahy ty fa tsy nanao an'izany izy satria raha misy olona Kristy dia olom-baovao izy, ny miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompo la herin'ny tenin'Andriamanitra, rehefa nampivorony mpianany Losifera tao amin'ny atylavaka nisy azy tao zay efa nilazaina antsika hoe telo ny templan'ny Satana ety ambanin'ny tany ety ambonin'ny tany sy any ambanin'ny tany any, dia zao ny tatitra ny renesiny, samy ianareo miteny daholo zay zavatra nataonareo rehetrarehetra, tatitra ny ray za dada tamin'ny nampan'le dadan'zareo zany le Losifera io, tamin'ny nampanaovanao an'iny dia nafaty olona 12 bravo zany, ary ny lahy inona indray za tamin'ny nampanaovanao iny dia matiko le olona ohatrao mila ratsika bravo, ary ny anao nanaoana tena tsy vita le izy papa, dia taitra Losifera fa ahoana ty tsy vita le zavatra natao, tena tsy vita le izy tantarao aloha zany azavao, dia nitantara amin'izay ty lehilahy anankiray, efa lasa pastera izy mitantara an'izany zao izy niandry tsara mihitsy le eo amin'le avy mivavaka io diakonina io, satria diakonina le nasaina ny vonoiny diakonina diakona, dia nandohalika izy izy le rangaha dia za niandry teny ambony tafo, fa satria io tafotrano io dia tsisy dika eny amin'ny satanika fa hitany dia manana maso izy, zany hoe mihoatra noho ny fahitantsika zany, manana maso izy dia hitany eo anatin'ny tokantranonao ao, dia alao izy andrasako tsara fa vao vita ny amenina an'io tonga dia vitaiko ny amin'io, satria miteny milaza formule mazika fotsiny izy sy niteny eo vita zay dia tonga dia maty io diakonina io, ny andrasany ary ny andrasany vavaka ny diakonina, vavaka le diakonina, vita ny vavaka le diakonina dia ozy le diakonina hoe mamarany zany vavaka zany amin'ny anarany toy izy Jesosy Kristy avy any Nazareta, voany teny an'izay ozy izy le diakonina, ozy izy ilay lehilahy satanika io nipitika lavitra be, fa inona ny zava-nisy ozy izy nareo tantara tena nisy zany, ny zava-nisy vao ny tantara an'izany koa ty mpianatry Losifera ty nenjera teo ambony seza fiandrianana koa Losifera ary nitaraboka tamin'ny tany mihitsy, zany ny tena nisy zany, dia zao aloha so raha voalava be le tiakinareo dia tsampy ny fotoanantsika, zao le zava-nisy sady nitsanga ny Losifera ny namafa ny zesta be na hoe ialahy manaraka raha mbola manonona n'izany anarany zany aty fitaiko ny momba lahy, ay ry havana tsy zakany Losifera sy ny firongony ny anarany Jesosy Kristy avana, tsy zakany, ny olona manam-pahamasinana reo vao miteny Jesosy Kristy avany Nazareta miovitra daholo Satana sy ny firongony, mihita ravitra io Satana io, ary farany sao lava loatra amin'ny fijorona vavimbelona tany amin'ny fiangonana nisy ataloha dia nisy nanositra maloto ny gadana am-piangonana, dia zany nandray azy voalohany fa za moa ny tonga voalohany am-piangonana foana, mba nisy lefitro ihany ny zavatra sasany rehetra tahaka ny fitenenandratsy rehefa mitory-teny fitorahana anay lefitro ihany, fa tamin'izay tsy haiko mihitsy fa tsy nahatsindry fo ary havana, tena tsy nahavoan'raisiko ohatr'izao le gadana nisona maloto dia izy hoe tena mitady raha kosa zany olona zany ho a Jesosy, tsy fantatro io olona io na izy na izy, fa ny any fantatro dia ny anaranao tokana rery ihany, tonga tany an-trano ny alina nanatrika ny tranolay, miamo amin'ny salon ny tranolay, nanaovako ny akanjo masina mahampiandry, alaiko ny baiboly
no vakiko le nisy taona teny amin'ny erekatsika namaky an'le oka olona ao nyfonenany sy ny rehetrarehetra mivakiko iny telo tamin'ny foko tamin'ny ranomaso iny nandoalika aho jesosy ho raha mbola mba nandre ahy ianao a tena tsy rariny loatra ty zavatra nataonyity olo ty fa nytanako mihitsy ny tanako masina zay nao masinao a niosotra maloto fa raha mety ianao ndao itsory atsika fa tsy anaiky an'izao a jesosy tena malahelo ny foko a raha ny fiangonanao no sorana maloto dia nitodika ana nandrify tany amin'izany toerany zany a zay tsy tononoko aminareo so manahirina dia nanandrify